fanavana miendrika voalohany ho arahantsika omanitsika ny fanekempinoana fahatelo. Androany izy ireo ray aman-dreny hanolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa. Isokazy miasa manatanteraka ny asa fanompoana androany dia ny sokazy mahatoky. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny faraisina avy amin'ny fanahy masina. Rehefa marara rehetra ao amin'ny Tompo, mitsangana, hisaotra sy idera an'Andriamanitra isika. Amin'ny famakiantsika ny Apokalipsy 5:20, 8 tapany faharoa sy ny fahefatra. Amin'ny anaran'ny Tompo. Lehibe sy mahatananjo ny asanao Tompo, Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Isan'ny tsy atahotra ary isan'ny tsy ankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy hankoko eo anatrehanao. Fa efa naharihary ny fitsarana marina nataonao. Amen. Midera sy mankalaza ary misaotra anao izay Tompo, noho ny soa rehetra nataonao taminay sy noho izao fanompoana masina iarahanay manao izao. Aokary ny fanahinao masina, ampifantoka anay tanteraka aminao Andriamanitra rainay sy Jesosy Kristy zanakao, ka vonina hitrahony izao fotoana hiombolana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Petraka ny fiangonana. Ry havana malala, ianao amin'ny fanajana sady eritrereto tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Efa mitsoina ho amin'ny fahafahana ianareo, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny mofo izany fahafahana izany, fa mifanompoa amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofy ianareo. Raha be ny fanahy isika
dia andeha araka ny fanahy. Amen. Sambatra ny mahisy lalana izay manderaka naman'izy eo. Sambatra izay mitandrina ny tena fahavolony ka mitady azy ny folon-drevitra. Amen. Ry Andriamanitra masina, monina ny tapon'ny lanitra ny lanitra, tsy misy na inaina inona miafina aminao. Mibanjina nay rehetra ny masonao, mijery ampitiavana ny fo torotoro sy mankorakoraka ianao. Koa mandroso anatrehanao ampanetreteny izahay, angahy ahy no niotanay izahay, na izay nataonay tampiniavana, na izay mitanterahanay tsy na izay tsaronay, na izay noadinonay. Totika aminao izahay rainay eo, ka mibebaka aminao noho ny ratsy noeritreretiny sainay, sy notonoany ny vavanay ary nataony ny tananay. Andriamanitra tsara sady tianay ianao, ka mangataka indrindra aminao izahay, mba hatsory aminay ireny tananao tsy hita maso e, ampiarina anay, ampiorina anay, ary hanadio sy tay anay. Toany izahay mandritra ny andro rehetra iainanay, mba hahaizany mandeha ao anatrehanao. Amen.
fampanantenana eo am-pitsakana anazy ny fampiran-keloka omeny ny tompo antsika hiaraka hitsangana ny fiangonana. Hoy ny tompo, na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao ka izaho ihany no hitrotro. Eny, izaho no hitondra sy hanafika. Tongava aminao araka izay irinao. Voavela ny heloka ny anaran'ny masina ny ideran'ny tompo. Amen. Sambatra ny olona vela ny elo sy voasaraka fahotany. Sambatra ny olona sy saina olona heloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Amen. dia samy manambara ny finoana. Aokary isitsika hiaraka aminaiky sy hanambara ny fanankelim-bola kristianina izay raisantsika ny fiangonana rehetra manerana izao tontolo izao dia ny fanankelim-bola fahatelo. Mino an'Andriamanitra tsy tonga aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy mitaky sy hamonjy ny velona. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho azy izay miomary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no mampabatisa antsika rehetra no tena iray. Ny fandresena izay efa mandresy izao tontolo izao ilay volontsika. Tompo ampitombony fononay. Amen. Mipetraka fiangonana.
Tonga amin'ny fotoana ny ilazana ny asan'ny fiangonana isika, ny tompony anjara izany dia hiakatra hanambara ny raharaham-piangonana. Dia mbola miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, tonga eto amin'ny fotoana izay ilazana ny raharaham-piangonana antsika ankehitriny. Eto am-piandohana dia ilazana sy ampatsahivina satsika fa anio amin'ny mahalady farany volana azy dia misy ny fivorian'ny mpandray aorianan'ny fanokafavahana ka entanina isika amin'ny fanatrehana izany. Aorianan'ny fandraisana fitenena sy filazana raharaha dia hitsangana eto ny solitena avy eo amin'ny atokopira Ravaton'ny Tafo hanao fanentanana. Aorianan'izay dia ny AFF no hitsangana eto koa hanao fanentanana ihany koa, ary ny amarana azy dia ny Ray aman-dreny mpitandrina. Ny taratasy voaray eto toerana ary nomeo vakitsika voaloha avy amin'ny voamiaran'ny fanosana. Mampatsiahy ny voamiaran'ny fanosana famitohisan'ny alahady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana ny fanavaozana ny karatry ny mpandray. Manasa antsika mpandray araka izany hitondra sary tapaka roa sy ilay karatra mavokely anatanterahana izany. Ary ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina anatona ny voamiera ao an-tokotany ao an-tsinanana isaky ny alahady fandraisana. Taratasy avy amin'ny sampana. Ny taniketsa ilazana isika mpikambana rehetra mba hijanona fa hanao fianaran-kely isika aorianan'ny fampiompivavahana eto am-piangonana ny fotoana. Fanentanana manan-kareva ihany koa ary fanamariana avy amin'ny ilay Arsoa, Madame Arsoa izay mivarotra ny mofinaina sy ny gazety. Ny mofinaina antsika dia 3000 ariary, 3000 ariary zany, ary ny gazety kosa ho antsika amin'ny olona sy ny dekona zany dia efa lasa niova 400 ariary. Izay mila izany moa dia anatona Madame Arsoa. Sampana taloha kristianina, nitoetrano ny fivorian'ny STK isaky ny asabotsy amin'ny tolakandro ao amin'ny akany entanina isika izay rehetra maniry anatevina ny larana ny sampana taloha kristianina mba ho tonga amin'izany fotoana izany isaky ny asabotsy amin'ny tolakandro. Ilazana ny soliteny, ny afara, VSK, STK, STA mba hijanona aorian'ny fampiompivavahana ho fanomanana ny fifandraisana amin'ny ankizy ary ao amin'ny akany ny fotoana. Safifa, iangaviana ny mpiandry sy ny mpiomana mba hijanona aorian'ny fampiompivavahana izao maraina izao eo amin'ny fiangonana ihany fa misy zavatra hodiniana maika. Avy amin'ny AFF sampana Ravaton'ny Tafo, filazana lahady fa 20 aogositra 2024. Antsoina ny komite AFF miaraka amin'ny departemanta AFF sy ny ekipa amin'ny fahasalamana ary ny komite fandrena ny soava hijanona fotoana fohy eto amin'ny fiangonana aorian'ny fampiompivavahana fa izy fivorian'ny mpandray, aorian'ny fivorian'ny mpandray fa izy dinika ilaina fanapahan-kevitra maika. Ivony AFF rehetra miaraka amin'ny mpiofana hanao tombana ny amin'ny filomanana ny tafika masina raha amin'ny sabotsy 4 septambra amin'ny 7 ora ao amin'ny akany. Itoy amin'ny alahady 5 septambra izany fiofanana iombonana ao amin'ny akany izany ka amin'ny 2 ora sy sasany. Ny alahady 5 septambra no ihany koa no hiditra hanao asa ny sy fampiherezana ny sampana fifoazana ho an'ny tompon'ny asa toy ny asa efa natao. Asa sosialy anomboka amin'ny 5 septambra manomboka ny 5 septambra dia isy baoritra lehibe anangonana izay fitafy, firafitra, kilalao, kojakoja-tokantrano, hira CD, VCD, baiboly sy firana fohitsika ho amin'ny sosialy atao enisoavina ao andrefatrano ka ataonareo ary ho aterina any amin'ny masera ny fanongonana azy zany.
Amin'ny 5 septambra ho avy izao ry havana dia isy ny fitsofan'ny rano any Pasteur Elina. Pasteur Elina izay nahavita ny fifanandrara teto amintsika, koa entanina itsika mba ho tonga amin'izany fotoana izany. Ireo taratasy avy any ivelany, toby famonjena Matasoa. Ho aminareo manakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy, ho tanterahana ny zoma sy sabotsy 12 septambra ho avy izao ny IKT toby famonjena Matasoa, izay atao ao amin'ny RJKM Ambatomanga Fiderana. Koa isaorana antsika mpiandry sy mpiomana ary ny zanaky ny fifoazana rehetra manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fampivavahana ka toy izao ny zavatra misy mandritra fotoana io: fiofanana sy fiarahana ary fiaraha-midinika fandiniana soratra masina voka dehibe izay anasana antsika handray anjara, fifanasana tongotra ary mpiderana iarahana amin'ny CRPTA izany, asa sy fampahirezana ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasana tompo. Koa entanina isika ho tonga maro, tiana ny mampatsiahy ianareo fa aza dimy ihany koa ny fitondrana ny baiboly ary ny fitaovana anoratana, ny rakitra, ny anjara voka dehibe, lamba mafana sy ny fitaovam-pihinanana. Ny andinindiny momba an'izany moa dia afaka antanitsika ao amin'ny fandraharana. Synodam-paritany Antananarivo Atsinanana sampana fifoazana toby Betela Ahitan-tsoa Ambohibao. Ny biraon'ny toby komity fandrenana ny toby dia miantso sy manasa antsika fiangonana tandrina mpiandry mpiomana zanaky ny fifoazana mba hanatrika ny andron'ny toby sy ny fiadiana fototra ny trano nipetrahany ray aman-dreniny toby, ny fandimby sy ny dispensaire. Izany dia ho tanterahana ny zoma 420 sy ny sabotsy 5 septambra ho avy izao. Toy izao fandaharam-potoana: fanompoam-pivavahana manokana ny zoma ny 9 ora, fiofanana samihafa manomboka amin'ny 7 ora sasany. Aorian'izany kosa dia misy ny fiadiana fototra izay ilay amin'ny fiadiana fototra ny trano vaovao. Sakafo karakarain'ny komity fandrenana ny zoma atoandro. Ny sabotsy kosa dia fanompoam-pivavahana fankalazana ny andron'ny toby sady fankasitrahana any dada totiana. Averina amin'ny fotoana io ny valopy fankasitrahana amin'ny Ratsimamanga Kinarisoa Raymond, mpiandry mpitady soratry ny vola Safifa synodam-paritany 12 teo aloha. Aza dimy reto: sarandasy vola 10 ariary, vary ray kapoaka isaky ny mihinana isan'andro, karamisy sakaiza, karatra mavo, kitapo manga, ny akanjo mpanompoana sy ny baiboly ary ny firana. Ho an'ny fiangonana sy ny mpitandrina eto amin'ny RJKM Ambavatomitafy, avy amin'ny asa fifandraisana sy fampahalalam-baovao komity firana, ampitombona ho aminareo manakariva ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy. Fifaliana ho an'ny asa fifandraisana sy fampahalalam-baovao komity firana, ny mariraka soliteny eto aminareo hivarotra ireo vokatra izay vokarin'izy ireo anio alahady 25 ny volana Aogositra, toy ny CD firana, ny CD sekoly alahady, foibe fifandraisana, ny fitaizana tanora sy ny hira ho an'ny ankizy sy ny hira liturgie ary izay navoaka ny projet d'alphabétisation ho fanampiana azy ireo amin'ny adidy masina iandreketana. Entanina ny fiangonana hividy sy anatra izany mba ho tena vava iray ihany no entsika niberan'Andriamanitra. Efa misy carte micro SD miaraka amin'ireo hira ireo zany ho an'izay mitady zany fa tsy hividy ny CD akory. Ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana Ambavatomitafy, fanamariana jobily vola fiotsy teo amin'ny asa fanompoana. Ry havana, ho aminareo manakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Noho ny amianara-pahasalamana teto amin'ny firenena sy manerana izao tontolo izao, ary tsy nahafahana nahatotosa ny jobily izay
tokony natao ny 27 marsa 2024 dia amin'ny fifaliana ry havana no ampahafantaranay sy anasanay anareo mpianakavy finoana mpiara-manofo ny tompo rehetra fa hanome voninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny trano vato FJKM Rahasalama Martyr Ambohipotsy no anatanterahana ny alahady 12 ny volana septambra ho avy izao manomboka amin'ny 9 sasany maraina ny voalohany ary amin'ny 10 ora ny fidirana faharoa koa sitrakay sy amin'ny fonay feny fifaliana ho an'ny mpitandrina Randria Mampianina ary mangaranto fiheferana vady sy ny zanany fitrotronareo am-bava sy ny fanotronanareo izany noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-po lehibe ny tantanany antsika mianakavy amin'ny mahatena iray antsika ao amin'ny Kristy. Ary entako amarana naravana dia hiditra amin'ny filazana manjo isika. Isaoranay Jehovahandriamanitra nanome anay aneny Rasoa Zananety Charline Violette hoy ny zanany Andrianaly Rija sy Volatina ny iray tapo aminy ny iray tapo amin'ny vadiny ny fianakaviana manontolo ary ny zanany sy ny zafiny. Ny nofony dia efa tanteraka ny fandevenana tamin'ny alatsinainy 17 volana aogositra lasa teo. Misaotra an'Andriamanitra izay no ny nanomezany anay ny reny malalanay Rasoa Zananary Soloarsoa Jacqueline. Hoy ny zanany Andria Malalahery Antenaina sy Andriankaja Arsoa Leonie Stella, ny zafiny ny iray tapo aminy ny iray tapo amin'ny vadiny ary ny havany iray manontolo ny FJKM Mavadiny Tafo. Ny nofony dia hiala ao an-tranony IBG 27 terre Ambaton'ny Lita anio alahady fa 7 volana aogositra amin'ny 10 ora sasany ka hoentina isaorana an'Andriamanitra amin'ny FJKM Ambohitry ny Andriny alohan'ny hanafianana azy ao amin'ny fahasandrazany ao Amboamiandra ihany. Ny famanginy fiangonana moa dia tanterahana amin'ny fotoana izay ilazanantsika ihany. Toy izany vaovao fiangonana voaray androany ry havana ka dia ho an'Andriamanitra irery ihany no voninahitra. Fale miarabantsika amin'ny anarana Jesoa Kristy Tompo hiavana mitsoretiny tena tao sy ny tena ny antokotira Mavadiny Tafo na ny ama izay ampatsiahantsika fa amin'ny herinandro tahaka an'izao ny vokatra izay karakarainay dia marina fa izy io natao hoe endrika bie zany dia efa namidy melo fa na izany tsy izany ampahafantarantsika ihany inavona zany ny tokony ho hita zany amin'ny lady zany. Dia misy karazana anankiroa izy dia misy any pardon dia misy ilay atao hoe panier garni. Dia somary tantara kely anatin'ilay panier garni misy an'ilay panini tacos TNT jus magnum cake dia namanona azy somary maraikina nefa mihina fa tsara ilay izy. Dia izay ny ao anatin'ilay panier garni fa raha ohatra hoe manam-pandriana ianao hoe mbola tia andray anjara hividy an'izay dia afaka manantona anay mpikambana izay hijanona ery ambony ery zany raha ohatra ka mbola tsy mahazo izay tapakely izay ianao. Fa raha ohatra kosa hoe manam-pandriana ianao anoana ny asan'Andriamanitra ataon'ny antokotira dia misy valopy izay hozaraina tahaka ny mahazaka ihany fa anao efa manomboka izy zao dia amin'ny heriny mbola misy fizarana ny valopy. Manaraka ohatran'ny fitenenana ihany ry havako farany dia ilazana ny mpikambana rehetra atao amin'ny antokotira mba hiakatra ery ambony rehefa mifarana izao fanompoam-pihazivavahana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anorenanay amin'izao vokatra izao dia hoe fiadanana ho anareo tahaka ny androandray ihany anirahako anareo kosa. Jaona 20 andiny varaiky amin'ny 20. An'Andriamanitra voninahitra. Mandehana ny amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Hitantsika izany teny soratra masina izany ao amin'ny Marka 1:10 manomboka
Marka 1:20 ary ny 5:10. Izany tenin'Andriamanitra izany no anentanana antsika ankehitriny amin'izao fotoana natokana ho an'ny fanomanana tafika masina. Tafika masina izay karakarain'ny fiangonana ny alakamisy 7 oktobra ka hatramin'ny alahady 10 oktobra ho avy izao. Maharitra 4 andro izany tafika masina izany. Isika rehetra izao ry havana no asain'ny Tompo hanatanteraka izany tafika masina izany eny Isoavana. Marihana fa tsy misy saran-dasy fa efa tafiditra ao anatin'ny telo-bolan'ny fiangonana izany dia mahakasika ny fitaterana sy ny sakafo. Ny fitoriana filazantsara kokoa ry havana dia adidy tsy maintsy ataon'ny kristianina sy ny fiangonana velona satria izany no baiko araka ny soratra masina. Isika rehetra izao no voahiraka amin'izany ary samy manana ny fanomezam-pahasoavana avy isika izao. Ny maha olona iray manontolo mihitsy no raisina tanana mandritra izany tafika masina izany. Hitantsika amin'izany ny fikarakarana ny lafiny ara-tsaina amin'ny alalan'ny dinika. Isy fotoana fanaovana dinika maro isan-karazany eny. Amin'ny fandraisana tanana ny ara-pahasalamana izay mahakasika ny vatana manokana. Ary tsy ho latsa-danja amin'izany ny fanahintsika, ny fanahy maha-olona izay amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ny lafiny ara-tsosiala no resantsika eto izay mifandraika indrindra amin'ny lafiny ara-batana. Entanina isika hanolotra izay fontsika. Efa voalaza teo fa hisy baoritra lehibe anankiray ho apetraka eo anatiny izay nentina asiana izay fontsika avy any an-trano na akanjo izy io, akanjo fitafy ho an'olon-dehibe, ho an'ny zazakely lahy na vavy. Ny lamba firakotra, ny fitaovam-pianarana koa izay tsy ho adinitsika satria dia tena ao anatin'ny fotoana fidiran'ny mpianatra isika izao. Ny baiboly, ny firana sy ny boky masina maro isan-karazany. Rehefa misy zavatra any amintsika amin'ny havana izay hitantsika hoe asoa ny hafa dia aza fikirina izany fa andeha zaraintsika. Hoy ny soratra masina mantsy hoe ary nazovo no manome rano mangatsiaka na dia kapoaka ihany aza hosotroina anankiray amiko madinika eo satria mpianatra izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valopy. Hitantsika izany ao Matio 10:12. Efa fantatsika koa fa akoatry ny fandraisana tanana izay lazaiko teo hoe lafiny ara-tsosialy sy ny lafiny ara-medikaly dia misy ny ezaka izay tanterantsika eny an-toerana dia ny fananganana, ny toeram-pidiovana sy ny toerana fivoahana. Na io toerana io dia kasaintsika ho ampiasaina mandritry ny andron'ny tafika masina dia ny 7 sy ny 10 ny volana oktobra. Marihana fa efa mandroso ny asa. Ankehitriny dia mila ezaka maika isika amin'ity herinandro ity manomboka amin'izao ora itenenako izao satria mieritrretina fa ho vita hatramin'ny farany volana septambra ny grands œuvres na ny asa vaventy. Mitetina 5,400,000 ariary izany vola maika tadiavintsika izany izay ananganana ny asa vaventy mahatrano fidiovana sy fivoahana izany asa kasaintsika izany. Raha manao katikaty tsotsotra isika ry havana dia ny tafika masina lehibe izay fanao dia mitetina eo amin'ny 70,000 ariary ka hatramin'ny 150,000 ariary eo ny olona iray. Tamin'ity indray mitoraka ity dia efa tafiditra ao anatin'ny telo-bolan'ny fiangonana izany fandraisana tanan'ny mpian-tafika ny amin'ny lafiny fitaterana sy ny sakafo izany. Izany indrindra no anentanana antsika ankehitriny mba tsy hitaza-potsina ny asan'Andriamanitra fa handray an-tanana ny asan'Andriamanitra izao tamperahana amin'ny alalan'ireo asa izay nitanisaina teo ary anasanantsika mpitiavana hanolotra izay fontsika mba ahafahantsika ahazo ny trano fidiovana sy ny fivoahana sy ny asa maro isan-karazana izay ho tanterahana eny an-toerana. Ao amin'ny fandraisana vola ao ivelany tompoko no ahafahantsika manolotra izay fontsika mahakasika izany. Fitiniko anakoa zavatra nampiasana teo dia izy ny baoritra gedabe ataontsika ao alatrano manomboka amin'ny herinana io izay hitondrantsika izay fontsika rehetra toy ny fitafy, ny lamba firakotra, ny boky masina,
ny baiboly, ny firana izay foitsika, izay zavatra hitantsika fa maso ny hafa ndeha hoentsika izany manomboka amin'ny herinana anio ho ataontsika ao anatin'io baoritra ngeda be io izay fiomanantsika sahady amin'izany tafika masina izany. Ny faharoa dia ny ezaka maika izay tsy maintsy ho tanterahantsika izay vola mitetina 5,400,000 ariary ho fananganana ny asa vaventy amin'ny trano fidiovana izay trano eritreretina ho ampiasaintsika mandritra izany tafika masina izany. Dia apetratsika eo am-pelatanan'Andriamanitra daholo zavana izany asa izany satria raha tsy izy tompo no mitantana dia tsy ho tanteraka izany ary izy koa no anetsika ny fontsika sy ny fanahintsika tsirairay avy andraisantsika izay tandrifantsika tsirairay avy ho an'Andriamanitra lerany ny voninahitra. Amen. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampO eo anao. Izany teny fitiavana nataon'ny Tompoandriamanitra tamin'ny zanak'Israely izany lava, ho tenin'Andriamanitra ihany koa ifampiarabantsika, ifampirerentsika soa, no tahiny tompo manokana, hainareo izany tokantrano zany, isika atao tramin'Andriamanitra mahatratra tiavana io ty. Fa maro no manino mahatratra manana io zao, fa izao enao isika no tahiny tompo manokana. Fa raha misy tsirony loatra isika raha isotra azy no izany fitiavany izany. Raha mba manokana ihany koa riavana ireo vahiny izay tonga tao ambadiny tafa amin'izao izao ty fantatsika fa misy sakramentany batisana io, dia manasa anareo izay vahiny toketo riavana mba hitsanga amin'ny toerana izay misy anareo. Dia miaraba anareo izahay fa tena maro tokoa fotoanan'ny fiarahan'ny sasatra zao, sambasamba maro be tahaka an'izao ny vahiny tonga miara-mivavaka amin'ny eto. Dia isika na dia maro azy dia tena iray tokoa ao amin'i Jesosy Kristy, ao Jesosy tompo sy ny fiadanana eny momba anareo mandrakariva azahoanareo fitahina sy fahasoavana amin'izao fiaraha-mivavaka izao, ary indrindra iainanareo amin'ny fiadanana na iza toerana andraha tompo anareo. Dia miaraba sy mirary soarareo izany afaka amin'ny Kristy. Azagaky sika fiavana ny amin'ireo raha marobe izay nampitainy tamintsika teo, fa nanohevitra mpanjinitsika dia hoe norena amin'ny santsaraka izay andrasan'ny tompo amintsika. Ity an-tany manatanterahana an'izany ho fimanantsika amin'ny an-danitra any ka samimana arak'izay tarehan'ny fanahintsika. Fa ro manarakaraka an'izany fiavana isaorantsika ny tompo ireo mpanompony izay mahatiavy na ray fahasoavana ka manampateraka rakim-pisaorana. Rakim-pisaorana noho ny fitantanan'ny tompo ka nahavokaran'ny zanakay ny batisa, fa ny fahasoavan'Andriamanitra nahatozamanay. Manolotra rakim-pisaorana vola 3,000 ariary izay atolotra ao amin'ny fiangonana. Rakim-pisaorana misaotra n'Andriamanitra noho ny fitantanany sy ny fitahiny rehetra. Romana 8:10. Manolotra rakim-pisaorana vola 100 ariary, ny 5,000 ariary ho an'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra, ny 5,000 ariary ho an'ny TNT. Saoran'i Jehovah ny fanahintsio, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Saoran'i Jehovah ny fanahintsio, ary aza misy adonanao ny fitahiny rehetra. Misaotra n'Andriamanitra lehibe aho no nahasitranany ahy, ary dia manolotra rakim-pisaorana vola 4,000 ariary, ny 3,000 ariary ho an'ny pasteur Alain, ary ny 2,000 ariary kosa ho an'ny pasteur mpanampy, angataka vavaka sy hira 7,600 ao amin'ny fiarana FFPM indininy voalohany sy ny fahatelo izay ataontsika mialoha ao anatin'ny rakitra anaovantsika an'izany hira 7,600 izany. Fahakambiavana anakanefatsy ny kely indrindra alahady farany volana anio. Fotoana manokana izay iarabantsika ireo manana tsingerin-taona tamin'izao volana aogositra izao. Dia manasa anao riavana izay fananana tsingerin-taona izay manana io sy mbola manana amin'ny herinandro iny nitsangany amin'ny toerana misy ianao. Ifampiaraba sy ifampirano soa isika. Dia manasa ireo tanora zanaka ihany koa avy hatrany dia aleha izy rehetrarehetra reny hanolotra ny fanomezana avy tompo sy ny fiangonana. Lela fanisapana tanora kristianina fiarabanareo amin'izao nahatrarana ny tsingerin-taona izao. Izao ny voalakatra amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe anome anao araka ny fanaony izy ary ahatanteraka ny fisainanao rehetra. Salamo 20
ny andiny ny fahaefatra hotoavina tokoa tokoa ane zany aza rehetra io fonareo ny mba hotoavina tokoa aminareo iteksika rehetra liavana araka ny fiaravantsika azy io tompo misaotranao indreny dia zahay ny amin'reto fanomponao izay nitahinao manokana ka nahatratra sy mahatratratra mbola hahatratra ny tsigely-taona amin'izao volana aogositra izao tsy mahay manampy ny andronay izay tompo fa fitahiana avy aminao zany ho isorana ianao indrindry ny fanahinao tompo ampatsiaro ny fanomponao ireto fa tsy amin'izao volany tsigely-taona izao ihany ianao no mitantana ny fiaina fa raha mendry sy mampiky anao koa izy ireo dia mandraka tokany fatampera amin'izao tontolo izao zany ho digniny tompo ny iviminanao ny fiaina izy ireo hanambiranao azy any atao tramonao zany da ny any tokantrano indray ihany koa fa mivavaky indrindry izay tompo andreo mpanomponao nahatsiavana andray fahasoavana ka manatanteraka kapisaorina amin'izao anio zany lelelena fa reo mpanomponao izay ao anatin'ny aretana ao anatin'ny tsy fahasalamana kanefa mitahinao na sy fahasalamana avalanao zany Andriamanitra ka isorana ianao indrindra fa raha misoana andro azy dia misaotranao mandrakariva sy mandrakizay zahay ny fanahinao ny tompo hitahiny mpana hitahiny ny fitahina ho an'ireny mpanomponao izay nanatanteraka raha-pisaorana iny mba hatsiarofa ny zora mandrakariva mba mandrapatonga ny fatampera amin'izao tontolo izao dia mety mandrakariva ny fitahina sy ny fanameranao ny fiainana ho ny angatahana eto tompo dia fanao mandrakariva ny fony izy ireo atoka anao mandrakariva sy mandrakizay afaka mperatena eo an'Andriamanitra iny tena voninahitra fa ny fanahy masina kosa amintsika rehetra azahoantsika manatanteraka izay rehetra tanifentsika tamin'izay rehetra namarana teo hanavao ny fanoratenantsika isika ao anatin'ny toetravolany manoratsika ny mpanatitra ka izay manome ambitiavana no ankasitrahana tompo eo ampisanganana no manatanterantsika izany
324 no fanoloantsika ny lavitra farany mampiavaka. Tonga fotoana ankalazantsika ny tenin'Andriamanitra isika ka irosabetrany amin'izany ny tompony anjara hitondra amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora. Miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana. Manasa ny ankizy sy ny tanora rehetra mba hitsangana. Hivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra mankasitraka anao izahay fa omenao ty anio ity, ahafahana miaina ny teninao ary ahafahana mianatra ny sitraponao. Kofenohy ny fanahinao masina ry izahay Jesosy, mba ahafahanay mandray ny teninao sy ny sitraponao. Misaotra Tompo. Amen. Mipetraka ary ianareo. Inona moa rakizy ny lohahevitrintsika nandritra n'ity volana aogositra ity? Ohatran'ny hoe be dia be nareo teo nitsangana nefa ilay feo kely. Ao averintsika indray mandeha. Inona ilay lohahevitra? Miorena amin'ny asa tsara. Androany sy amin'ity herinandro ity no farany iainantsika n'izay lohahevitra hoe miorina amin'ny asa tsara. Nefa azontsika atao mandrakariva ny aina azy. Ny tenin'Andriamanitra hanakinantsika izany lohahevitra izany dia hitantsika eo amin'ny Hebreo 10:20. Hebreo 10:20. Rehefa hitantsika raha rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, hifampandinika, hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Averintsika indray mandeha, ary aoka isika hifampandinika, hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Ao amin'ny Hebreo 10:20. Misy tantara kely ity rakizy. Misy mirahalahy reto mpinamana be zareo tany am-pianarana, Indrina sy Indrena. Mpiara-mianatra izy ireo, ary matetika izy ireo tany am-pianarana
dia voatendry ny mpampianatra hitarika gropy amin'ny sarahasavy. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nanao faninanana ny mpampianatra, dia voatendry izy mirahalahy hitarika ny satsokajiny avy. Indrina nanana ny tarikany, dia indrema ihany koa nanana ny tarikany entiny. Nomeny mpampianatra fe-potoana izy ireo ahafahany manatanteraka izay hevitra karohany sy tantara tokony tanterahiny. Nandeha ny fotoana rakizy, dia hita teo amin'izy mirahalahy ny toetrany sy ny fomba fiainana tamin'ny fanatanterahana sy ny fitariana ireo namany. Satria indrina dia ankizy naran-tsaina sady zaza tsara taiza no mpianatra sekoly alahady rahateo izy, dia niaina ny tenin'Andriamanitra. Ka tao anatin'izany dia tsy adiny indrina mihitsy nitarika amin'ireo namany nivavaka aloha, izay vao nanantanteraka ny fikarohana ataon'izy ireo. Fa izao kosa nefa nitranga tamin'ny ndrema indray dia zaza tsy mba mazotozoto izany izy, na dia me mpampianatra ndraikitra azy, nalainday ny kamo mihitsy azy, ary indrindra izy raha teo koa tsy mba nisy nitondra nianatra sekoly alahady, tsisy nitondra mivavaka mihitsy izy, dia misehoana tsy mba nanana fotoana nitarihana mivavaka izy tao amin'ny fanomanana ny tantarika, fa tonga dia adihevitra adiny ny hafarana, ka tapitra ny ora sy ny fotoana tsy navita ny inona ny ekipany ndrema. Rehefa tapitra tokoa ny fotoana izay nomeny mpampianatra, dia inona no nitranga? Nahazo nody tsara mitariky indriny, satria nahazo 20 izy, fa indrema kosa nampalahelo 20 no azony. Isika koa rakizy, isaorantsika Andriamanitra fa tiantsika izy, isaorantsika koa dada sy neny mitondra antsika amin'ny lalana tsara, dia mankaty am-piangonana miaino ny tenin'Andriamanitra, ary indrindra mitondra antsika mianatra sekoly alahady. Ka tao anatin'izany niaina indrinan'izany fiainan'izany raha natanteraka ka nanatanteraka ilay fifaninanana nataon'ny mpampianatra izy, dia tsaro indrina ity tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 10:24 ity. Andeha ary mitsangana daholo ianareo rakizy zatovo hoe iarahantsika mamerina ny tenin'Andriamanitra, dia lazaintsika koa ny adresy misy azy. Isa 2:3. Ary aoka isika mifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, ao amin'ny Hebreo 10:24. Ao veritsika indray mandeha. Ary aoka isika mifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, Hebreo 10:24. Aleo tsy mijery Baiboly intsony hoe, fa tonga dia masitsika mifampijery Isa 2:3. Ary aoka isika mifampandinika hampandroso ny asa tsara, Hebreo 10:24. Ianareo irery ary hoe ao ampiana farany indray mandeha dia ataovy mafy tsara hoe misaotra toko mahereza indrindra, fa tonga koa izao tao am-pianarana dia hiverina ianao ho any an-dakilasy indray, dia araka ny antenainy dada sy neny aminao mba hitondra asa tsara mody ianao. Dia tahaka izany koa ny anatenan'Andriamanitra antsika rakizy, mba hiasa tsara
eo anatriaka sahy Jehovah volombelona ho azy itsika, teo an'Andriamanitra rery voninahitra. Amen. Izao dia fotoana andrenesantsika ny amakiantsika ny soratra masina, ka milohan'izany dia ataontsika ny firanam-panampy fahaenina dia irosaka hatrany ny anaovavaka fitsolovana sy ny vaky-teny. Tsy mitsahatra ny misaotra sy mideranao izay ry Andriamanitra ranay tsara indrindra, iranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara, koa tsy mitsahatra ny mikatsaka mandrakariva mba ho eniko izany fahatsaranao izany izahay. Ankehitriny ary tompo dia mbola omenao fotoana izay mba andrinesanay ny hafatra avy aminao ary amakiny sy hainoana ny teninao izay fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Teny fiainana mahatonga fahariana vaovao, koa feno ny fanainao masina izay tompo, anananay fahazavan-tsaina, atakaranay izay tianao ambara aminay ankehitriny. Ampitero ato anatinay ny teninao, hivelomanay sy hiainanay, ka mba hoentiky ny fahatsaranao izahay. Teo vavolombelona mahatoky anao, iorona amin'ny asa tsara amin'ny andronay rehetra. Ary aoko tompo, tsy hisy feo hafa horenay afa-tsy avy aminao rery ihany, koa amin'ny anananao ry Jesosy Kristy Tompo, Andriamanitra velona valo Nazareta, no andidiana sy andohana ho any amin'ny fariny rehetra, ka hampanginina ny feo rehetra tsy avy aminao. Amin'ny anaranao koa no anaovanay izany vavaka izany ry Jesosy Kristy Tompo, izay loha fiangonana. Misaotra Tompo. Amen. Hiara-maty ny tenin'Andriamanitra isika, araka izay voasoratra ao amin'ny Samuela faharoa, toko 7, andininy voalohany ka hatramin'ny 17.
Samuela faharoa toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Aroa Davida, mbola misy sisa ihany fa nitamidy an'i Saoly mba hasiako soa noho ny amin'ny Jonatana. Ary nisy mpanompo ny fianakavian'i Saoly, Ziba no anarany. Ary nantsony hankany amin'ny Davida izy, ka hoy ny mpanjaka taminy, ianao moa ny Ziba? Ary hoy izy, izao mpanomponao no izy. Ary hoy ny mpanjaka, mbola misy sisa ihany fa nitamidy an'i Saoly mba hasiako soa araka amin'ny fanaon'Andriamanitra. Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, mbola misy zanakalahy Jonatana iray ihany aho, nefa malemy tongotra izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy, aiza nefa izy? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, indro izy ao amin'ny tranon'i Makira, zanaky Amiely, ao Lo-debar. Ary Davida mpanjaka nanirakaka azy tao amin'ny tranon'i Makira, zanaky Amiely, tao Lo-debar. Ary noho ny tonga teo amin'ny Davida Mefibosety, zanaky Jonatana, zanaky Saoly, dia nankohaka sy nitsaoka azy izy. Ary hoy Davida, Mefibosety, dia hoy izy, inty ny mpanomponao. Ary hoy Davida taminy, aza matahotra, fa asiako soa tokoa ianao noho ny amin'ny Jonatana rainao. Ary ampodiko anao ny tany rehetra izay an'i Saoly rainao, ary ianao hihinana eo amin'ny latabatra mandrakariva. Dia niankohaka izy ka nanao hoe, zinona moa aho mpanomponao izay toy ny alika maty no vady jerenao? Dia miantso amin'ny Ziba mpanompon'ny Saoly ny mpanjaka ka nanao taminy hoe, izay rehetra nananan'i Saoly sy ny mpianakaviny rehetra dia nomeko ny zanakalahy ny tomponao. Koa ianao sy ny zanako lahy ary ny mpanomponao no hiasa ny tany ho azy ka anaty trano hohanina ho an'ny zanakalahy ny tomponao. Fa Mefibosety, zanakalahy ny tomponao, hihinana eo amin'ny latabatra mandrakariva. Ary Ziba nanana zanakalahy 520 sy mpanompo 20. Ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, araka izay rehetra nanodidinao mpanjaka tompo no ataony ny mpanomponao. Fa ny amin'ny Mefibosety hoy Davida dia hihinana eo amin'ny latabatra toy ny anankiray amin'ny zanakalahy ny mpanjaka izy. Ary Mefibosety zanakalahy nanan-janakalahy tanora Mika no anarany. Ary izay rehetra nitoetra tao an-trano Ziba dia mpanompo Mefibosety avokoa. Ary Mefibosety nihinana nonina tany Jerosalema ka teo amin'ny latabatry ny mpanjaka no nihinana no mandrakariva ary nalemy ny tongony roa. Luka toko fahaenina. Luka toko fahaenina andin'ny fito amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Luka toko fahaenina andin'ny fito amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Kanefa hoy izao aminareo izay miaina, tiana ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay makahala anareo, misaora izay manozina anareo, ary mivavao an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolatao anankiray, dia atolory azy koa ny anankiray. Ary raha misy maka ny lambanao, aza lavinao na dia ny akanjonao azy. Omeo izay rehetra mangataka aminao, ary raha misy maka ny anananao, dia aza manaraka izany aminy. Ary araka izay tianareo ataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay tia azy. Ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba manao izany ihany. Ary raha mampisambotra izay antenainareo fa mbola hamonotra ianareo, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota, andraisany toraka izany indray. Fa tiava ny fahavalonareo ary manaova soa dia mampisambory fa zakivy na amin'inona na amin'inona, dia ho lehibe ny valin-tianareo
ary zanaky miavo indrindra ianareo, fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Varanantsika mivaky teny misy epistily ho an'ny Hébreo, toko 10, andiny 7 ka hatramin'ny 5. Koa amin'izany ry rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina isika noho ny ran'i Jesosy amin'izay lalana natokana ho antsika, dia lalana vaovao sady velona, namaky teo amin'ny hevitra lamba dia ninofona, sady manana fisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra. Dia aoka isika anatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy tsy tena voasasa tamin'ny rano madio. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozona fa matoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Aleoko isika mifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mahafo ny fiarahantsika miampy tahaka ny fanaony sasany, fa ny fananara kosa maika satria hitanareo fa miatongotra miandro. Amen. Ray Masino manana sinana ny fananareo teny. Amen. Tiara-mitsangana isika hianao ny hira raika sy telonjato melona ndreresitsika miakatra Andriamanitra. Ny fanahy masina rery aho, ilay fanahy ny fahamarinana sy ny fiainana. Mombantsika mandrakariva, azahoantsika miorona amin'ny asa tsara, indrindra noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay efa noenisitsika sy renisitsika anio, ary mbola hoenisitsika mandra-piavin'ny Tompo eny amin'ny ranon'ny lanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay fampahegezantsika ny avokany eo amin'ny filazany tsara araka ny Matio 9. Matio 9 ka ny andininy 17 ka hatramin'ny 9:30. Matio 9 andininy 17 ka hatramin'ny 9:30. Raha ataontsika indray mijery aho ny zava-misy manerana an'izao tontolo izao amin'ny lafiny rehetra mihitsy, dia zaho toa mahaketraka sy mahakivy ny zava-misy. Eo ny fivaovana sy faharatsen'ny toetrandro sy ny toetany, eo ny faritahan'ny valanaretina maro samihafa, fa indrindra tena lalina tokoa ny fahatrana, na ara-panahy, na ara-tsaina, na ara-nofo izay menjady amin'ny zanak'olombelona. Manana fotsiny amin'ny rehetrarehetra reny ny fisian'ny tsy fandriam-pahalemana manerana amin'izao tontolo izao, fa indrindra
eto amin'ity nosonrazantsika ity. Ary mampisetelena dia izao, ny zavatra tao mahakiry sy mahakekaka ireny dia lasa misy fiantraikany amin'ny fihetsika, amin'ny fiaina, amin'ny fiasan'ny zanak'olombelona. Lasa monina manaraka amin'ireny satria raha tsorona dia izao tena miaratsy ny zava-misy maneho an'izao tontolo izao. Dia lasa manaraka an'izany koa ny toetrandro-olombelona. Dia tsy mahagaga izany ny sasany satria manosokatra masina ara dia mifesianana toko 5:24 dia milaza hoe ratsy izao fiainana izao. Miaratsy, ratsy avokoa ny zavadrehetra. Nefa ny loha-hevitra izay bakon'ny tompo antsika dia manao hoe miorena amin'ny asa tsara. Aiza ho aiza tokoa moa zany antso ny tompo amin'ny fiangonana sy amintsika rehetra zany. Ahoana ny amin'izany? Misy fanontaniana telo lavana amin'ity anio ity izay mipetraka amintsika fa ny soratra masina no mamaly azo antsika. Fanontaniana telo ny voalohany dia manao hoe fa maninona moa isika no asaina miorona amin'ny asa tsara. Zao tontolo izao dia ratsy daholo ny zavatra rehetra. Tsy mana-tsy safidy isony tsika indraindray, kanefa dia mibaiko ny tompo manao hoe miorena amin'ny asa tsara. Fa maninona isika no asaina miorona amin'ny asa tsara? Ity filazantsara araka ny Luka 5:1 ity ry havana dia manambara indrindra ny amin'ny toriteny izay nataon'i Jesosy teo tendrombohitra. Mizara roa izy io. Ny tapany voalohany hatramin'ny 5:20 dia manambara indrindra ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny zanak'olombelona. Fa manomboka eto amin'ity 7:20 ity izay hanovozantsika am-panahy amin'izao kosa dia manambara ny fifandraisan'ny olombelona samy olombelona. Tena filazantsara ny fiarahamonina sy fiarahana monina tokoa no ambaran'i Jesosy eto amin'ity tapany faharoa amin'ny toriteny eto tendrombohitra ity. Fiarahana monina izay santatra sahady ny fiainana ny fanjakan'ny lanitra izany. Ny tapany faharoa ity ry havana dia mitodika manokana amin'ny mpianatra Jesosy. Dia amin'ny tapany voalohany izy todika tamin'ireo sahirana, todika ihany koa izy tamin'ireo fahavalon'ny filazantsara. Fa amin'ity tapany faharoa ity izy dia mitodika manokana amin'ny mpianatra. Zao ny filazan'i Jesosy azy ary amin'ny 7:20. Hoy izy zao manomboka izany manao hoe kanefa hoy izao aminareo izay miaina. Olona maro ny havana no mandeha toriteny Jesosy. Ny sahirana ho amin'ny mahasahirana azy dia ny fahasahirana ny jereny. Ny fahavalon'ny filazantsara ho amin'ny fahavalon'ny filazantsara azy dia miandika eritoana izy amelezana an'i Jesosy. Fa ireto mpianatra ny tompo kosa no tena mipetraka sady miaina ny fampianarana izay nataon'i Jesosy. Ka tena nitodika tamin'izy ireo manokana izao fampianarana ny tompo izao. Izy ireo manokana indray no asain'ny tompo eto miorona tsara amin'ny asa tsara. Raha zavaina dia izao hoe misy olona marobe teo fa tena nahavahany Jesosy tamin'ny maro ireto mpianatra reto. Kanefa hoy izao aminareo sady mitodika tany mpianatra izy. Miavaka maralo amin'ny tompo. Fa maninona moa ireto mpianatra rehetra no asain'ny tompo miorona amin'ny asa tsara? Satria izy ireo dia olona izay nahavahan'ny tompo tamin'ny maro, olona nomeny tompo fitahiana manokana, ary olona manana fiainana manokana satria manaradia an'i Jesosy. Mba fitentsika mazara dia hoe olona tena spesialy ireo. Izao sainako ry havana. Na dia miaratsy aho izao fiainana izao. Mety mipetraka amin'ny fanontaniana fa ahoana tokoa moa zany miorina amin'ny asa tsara? Fa maninona izany? Notodian'ny tompo amin'izany miorina amin'ny asa tsara zany. Spesialy eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Malala eo mason'Andriamanitra ianao. Tena tian'Andriamanitra ianao ka nahavahany tao anatin'ny maro. Fa na miaratsy aho izao fiainana izao. Nosotomin'Andriamanitra ianao ao anatin'izany faratsyny izany. Nasahirana amin'izao tontolo izao. Nosotomin'Andriamanitra ianao mba hiala amin'izany fahasahirana amin'izany. Nahavahan'Andriamanitra manokana ianao reto. Olona miavaka ianao, olona miavaka reto mpianatra ny tompo reto. Mahatona tsy ny tompo manokana. Miavaka izy ireo satria tena mihaino ny tenin'Andriamanitra. Fa miavaka izy ireo satria
mamary ny antson'Andriamanitra. Izany ampakamiavana ny tompo miantso antsika. Vao mifona ray anao dia miantso anao ny tompo. Manome mission anao ny tompo. Fa misy manao be marenina, misy ny mody manadino, fa misy kosa nefa ny tena miantso ny tompo. Ary reto mpianatra reto tena miavaka satria mamary miantso ny tompo izy. Fa tena miavaka izy ireo amin'ny fihetsika, amin'ny fitondran-tena sy amin'ny fomba fiasa. Izao tontolo izao riavana mirona amin'ny faharatsiana. Izao tontolo izao milatsaka any amin'ny fahadarana, fanantsoana kosa reto mpianatra Jesosy reto. Nahavahany Jesosy izy ireo ary taony ho amin'ny tsara, na ny fihetsika izany na ny fomba fiasa. Koa izy ireo indrindra no natsoa ny tompo sy nahavahany tompo mba hiorina amin'izany asa tsara izany. Iavako maralo ny tompo. Samy isika mandinika ny fiainantsika tsirairay avy. Ijereo koa ny manodidina anao. Manahoana ny fianakaviana, ny ankohonana, ny mpiara-miasa, ny mpiara-mianatra, indrindra fa ny mpiray tanindrazana aminao. Jereo fa miseho lany sy endrika faharatsiana amin'ny endriny maro samihafa, amin'ny fomba fiteny izany, amin'ny fomba fiasa izany, amin'ny fomba fiaina sy fitondran-tena andavanandro mihitsy. Mazana ny manao ny tsara indray no zary tao mahamenatra sy mahasabaikatra, fa ny fomba fanao ratsy dia lasa manao lalan'ny rinona ka na fahavaratra aza dia manao itsin-dala. Iavako manao ny tompo tsy natao akivy anefa izany rehetrarehetra izany. Aza akivy amin'ireny faharatsiana sy fahaserana sy fahantrana sy zavatra mampiodikoditra ireny ianao, fa spesialy eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Nahavahan'Andriamanitra ao anatin'ny maro no riavana, ary ny fahitantsika ireny zavatra manahirana ireny toa zary mahatsa-dranomaso mihitsy ary indraindray dia mamelona antsika miantso ny tompo ireny. Fa miantso antsika ny tompo isaky misy trangan-javatra manoloana antsika. Misy antson'Andriamanitra, misy iraka tia ny tompo atao antsika, dia iraka tsara ao anatin'ny faharatsiana, asa tsara ao anatin'ny fiparitahana ny asa ratsy izany. Sarody riavako fa tena marina amintsika tokoa amin'izao vanim-potoana izao ilay tenin'i Jesosy hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Maizina ke izao tontolo izao tsy mahita lalako ambany fa izao sy ianao isika fiangonana tahaka ny mpianatra Jesosy mba irahany tondra fahazavana. Miorena amin'ny finoana riavako, miorena amin'ny asa tsara dia teny rehetra tokoa izany fahazavana izany. Ka na maizina azy izao tontolo izao, izao sy ianao ny raha ny tompo hitondra fahazavana. Izao sy ianao koa ny ambara ny tompo amin'ny hoe ianareo ny fanasiny tany. Matsazo ny fiainana ankehitriny, mangidy mihitsy aza, fa izao sy ianao ny raha ny tompo hitondra tsiro mba havokatra ny fiainan'ny olona, havokatra noho ny amin'ny finoana sy ny amin'ny filazantsara ny Kristy. O fa maninona isika nasiana mihona amin'ny asa tsara, vary mizotra ihany, satria olona spesialy ao anatin'Andriamanitra. Nahavahany anao ny tsara, tsy aina amin'ny tsara tsika satria efa zany ny fanoan'Andriamanitra ilay nahary tongatra matana antsika. Fa ny fanontaniana faharoavana dia izao, asa tsara toy inona no asaina ataontsika? Asa tsara toy inona ny asaina ataontsika? Dia lasa tokoa riavana ny fanontaniana, ny eritreritra mantsy hoe nahavahan'ny tompo reto mpianatra reto. Nahavahan'ny tompo izy ireo, fa maninona izy ireo nahavahan'ny tompo? Tia azy hoe Jesosy. Ary misy asa tsara tian'i Jesosy atao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Izay rehetra tia hanaradian'i Jesosy mantsy riavana dia tsy maintsy miaina amin'izany fitiavana sy solon-dalan'i Jesosy izany. Tsy maintsy miavaka ny fiaina sy tahaka ny fanaon'izao tontolo izao. Tian'i Jesosy iaina amin'reto mpianany reto, iaina amin'ny asa tsara dia ny asan'ny fitiavana izany. Jereo ny filazan'i Jesosy azy eo amin'ny 1:17 ihany sy ny 1:20. Izao no lazain'i Jesosy amin'reto mpianany reto. Kanefa hoy izao aminareo izay miaina, tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankarary anareo, misaotra izay manonjona anareo, ary mivavaka ho an'izay manisy ratsy anareo. Riavako mahalala ny tompo, ny asa tsara lasana amin'ny mpianatra, ny asa tsara lasana amin'ny mpino dia ny fitiavana ny olona rehetra.
tsy misy avakavaka, tsy misy fifaniliana fa ny rehetra amin'ny mamanontolo azy no asain'i Jesosy tiavina eto. Fa indrindra ka asain'i Jesosy eto ny fahavalo, ny mankaharo, ny mahantra sy ny sahirana. Raha tsy olona le zao ilay asa tsara ampanaovan'i Jesosy amin'ny mpianatra teny ity izay izy tokony ho tiavina. Eto afahafaniny zany amin'i Jesosy zany olona tsy tokony ho tiavina ve Jesosy dia ahoana ny tiavana azy? Fa tena zany mihitsy. Satria raha ny fiainana andavanandro sisy tiany fahavalony zany, fa mpianatra ary nataon'ny fahavalo sisy tia izay mankala azy zany, fa nefa zany filaliavana ao sain'i Jesosy ataontsika. Zany no asa tsara itombohan'ny asa soa izay anasan'i Jesosy amintsika dia nitiavantsika izay tsy tokony ho tiavana. Ary izay fitiavana resahan'i Jesosy eto dia tsy fitiavana mbava ihany akory, fa aseny indrindra amin'ny fihetsika sy amin'ny asa atao rehetra zany. Dia fitiavana hampandroso ny hafa, fitiavana ahasoa ny hafa, indrindra fa ireo izay ataon'ny fiarahamonina anjom-bary. Ireo tokoa mantsy rehefa ao anatin'ny sarotra raha zanak'olombelona dia tonga amin'ilay fomba fitenena hoe samy miarana rambony tsy ho tapaka, samy manavitra ny ainy mba tsy ho rentrika. Fa io dia tena sain'ny tompony izy hoe ilay asa tsara, ilay asa soa izay andrasana amin'ny mpianatra andrasana amin'ny mpino dia matomboka indrindra amin'ny fitiavana tena soa ny hafa, fa indrindra fitiavana tsy anantenana ary tsy andrasana valiny natany. Dia Jesosy moa nefa nanome mahadry efa natanterahana an'izany satria tena sarotra zany. Io Jesosy, hoy ny tompo amin'ny Jesosy amin'ny filazantsara araka an'izao no natoko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo manao hoe fa toy izao fitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Nomeny ny zanany latokana fa tsy mivery izay rehetra meno azy fa hanany fiainana mandrakizay. Andriamanitra tsy manao kajikajy. Andriamanitra tsy takatsika olombelona ka manao hoe donona tahaka an'izao dia mamaly sahala amin'izao. Fa ny Andriamanitra rehefa manome izy dia tena nanamaimpona tokoa izy. Ary dia ny zanany latokana no nomeno antsika ho avy sy solovonatsika ilay asa tsara indrindra, ilay asa soa indrindra izay entin'Andriamanitra manavitra sy mamono izao tontolo izao. Dia afaka manao mitompo. Ny tompo Jesosy no manome toromarika sy torolalana antsika ety manao zany asa zany. Ny fitiavan'i Kristy izay nisendra zavatra maro no manosika antsika azahoantsika mahatanteraka izany. Fa raha izay ny maha-olombelona ihany tena sarotra ity izay tsy tokony tiavina zany. Fa noho ny amin'i Jesosy Kristy kosa ilay miasa antsika izy no mampahery-tsika ho azahoantsika ambroso amin'izany asa tsara zany. Raha niny tsara tsika riavana teo ny amin'ny tantaran'i Davida sy Mefibosety. Zany Mefibosety zany dia zafikely ny Saoly mpanjaka zany. Saoly mpanjaka dia ilay olona mifofony ain'i Davida, ilay mikasa hamono azy sy hamonotra ny amin'ny manontolo. Kanefa no tonga teo amin'ny fanjakan'i Davida dia mifanohitra amin'izany nataon'i Davida satria natsony ny taranak'i Saoly Mefibosety zany, nasilo soa izy. Naveriny taminy avokoa ny fananany dadabeny dia Saoly mpanjaka zany. Tena novaliany Davida soa ny ratsy izay nataon'ny Saoly taminy. Ary tsy mahagaga moa zany rehefa nafi Davida moa dia efa milaza amin'izany efa fanaon'Andriamanitra izany, zany mamaly soa ny ratsy zany. Ary dia zany nataony nataon'izany rehefa ny asa-pitiavana andrasan'ny tompon'Andriamanitra amintsika. Ankehitriny tsisy tsy maraikitsika ny sarotra ny fiainana, tena sarotra ny fiainana. Fa ao anatin'izany fahasarotam-piainana izany ny olona izao tontolo izao dia mirona amin'ny fitiavan-tena. Samy mitady ny tombotsoa. Ny olona eto amin'izao tontolo izao dia mitady fitia mifamaly. Ahoana ilay filaza azy? Win-win sa ahoana ilay filaza azy? Misy tombotsoa mifamaly fa tsy matahaka an'izany rehefa riavana ny mpianatra amin'ny tompo eto. Fanavahan'i Jesosy izy ireo tamin'ny maro iotra noho izany ka tsy ho fitia mifamaly na ho fitiavan-tena fa ilay fitia agapena ao anasan'i Jesosy. Ilay fitia manolotra ny aina ho amin'ny sakaizy, ilay fitia mikataka amin'ny mahasoa sy mahatsara ilay tiany. Jesosy moa nanome modely amin'izany rehefa venona moa tsy nahazo an'i Jesosy, Yesu ve tsy nahazo azy, vony ve tsy nahazo azy, fanenjikelena ve tsy nahazo azy, hatramin'ny fahafatesana tahaka ny fahafatesan'ny Jiolahy nahazo an'i Jesosy zany. Fa ina nataon'i Jesosy? Raha eo mamelany eo famorampo fanelan-keloka no teo ambavan'i Jesosy. Zany miavaka ilay asa tsara andrasana
amin'ny mpino. Zany le asa tsara andrasanao sy andrasana aminao dia le iaina ny tena fitiavan'i Kristy. Anao teny fa indrindra amin'ny asa dia aoka izany fitiavan'i Kristy izany no hitarika antsika. Fanontaniana farany avana dia zao manao hoe navahany zany no mpianatra eto. Ary le asa tsara andrasanao zany dia le fitiavana ny sy tokony ho tiavana. Fa mba inona kosa ny vokatra ny fanaovana an'izany asa tsara zany? Miasa jambarafozana ve ny olona manao asa tsara? Anao zany miasa jambarafozana zany. Manana rafozana ino zany dia tsy mahita izy. Efa manao izay rehetra atao makadiziny eo foana manao zany sy arao tsy hitany akory, tsisy vidiny aminy akory. Fa ny olona manao asa tsara miasa dia tsy miasa jambarafozana akory. Fa tena hitan'Andriamanitra ny asa tsara izay ataony tsirairay. Ny olona miasa tsara dia mahita azo ny tompon'Andriamanitra. Ary asongadin'i Jesosy tsara eto riavana fa tsy misy olona afaka manao asa tsara raha tsy efa amin'Andriamanitra izy. Tsy afaka miaina zany tena fitiavana zany raha tsy efa Andriamanitra ny miantso ho azo amin'izany. Ary ambaran'i Jesosy tsara eto riavana fa ny olona manao asa tsara dia mandray valim-pity lehibe. Zay hoe tena filazan'i Jesosy azy ery amin'ny 5:30. Ny 5:30. Fa tiava ny fahavalonareo ary manaova soa dia mampisamboraka zakivy na amin'inona na amin'inona dia ho lehibe ny valim-pity anareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Hoavy amin'izany riavana. Itsika anisan'ny zavatra mba tena matedavitsika ndreka fa raha te hiaina ny ampitan-dranomasina tsika na ampiana-janaka ny ampitan-dranomasina azo zom-pirenena vahiny izy. Mba citoyen amin'ireny firenena vahiny ireny dia amin'izay mahalamina tsara tsy mila manavokata sy zo isaky ny mihetsika. Fa eto dia ambaran'ny tompo mazava tsara ny alalan'ny teny riavana. Fa ny valim-pity lehibe ho an'izay miorona amin'ny asa tsara, maharitra amin'ny asa tsara dia tonga zanaky ny avo indrindra izy. Zanak'Andriamanitra izy, manana zom-pirenena ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ary manana zom-pirenena ny fanjakan'Andriamanitra dia mpandova izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ho avy amin'izany ihany. Raha fanomezana tsy misy tahaka an'izany. Fa na dia tsy mora amin'ny fanaovana asa tsara amin'izao andro sarotra izao. Dia miorena amin'ny asa tsara ihany. Fa sady arasoa ny mpiarabelona ho azo tombotsoa lehibe satria ho tonga ny fanjakan'ny lanitra anao ary andovo izany fanjakana izany. Ko raha ohatra hoe ny andro azo avelomanao, anaovanao ny asa tsara, anaovanao ny asa soa, anaovanao ny asa ny fiangonana, fa pasiporo anao zany any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Any amin'ny fanjakan'ny lanitra dia tsy misy maharary tsavony intsony ihany. Any amin'ny fanjakan'ny lanitra tsy misy mahantra ho ampina intsony ihany. Any amin'ny fanjakan'ny lanitra tsy misy tafika masina intsony ihany. Fa etỳ an-tany ny fanatanterahana an'izany. Ary zany mba tena fanampanimoan'i Jesosy atsika. Nanomana an'i Jesosy atsika etỳ an-tany iainantsika sady toy ny any an-danitra, toy ny zanak'Andriamanitra. Ko raha ohatra ny andro avelomanao riavana, anaovanao soa, anaovanao ny asan'Andriamanitra, ilomanao amin'ny asa tsara, fa tsy ho diso valim-pity avy amin'Andriamanitra ianao. Andraikitra sady tombotsoa zany riavana epekak'Andriamanitra aminao amin'ny fanefana ny asa tsara. Andraikitra sady tombotsoa nametrahan'Andriamanitra anao mba hivelona amin'ny fitiavana ny olona rehetra fa ho zanaky ny avo indrindra ianao ary mpandova ny fanjakan'ny lanitra. Feno zany rehetrarehetra an'ilay zao. Araraoty ny andro azo anaovatsoa fa ratsy zao fiainana zao. An'Andriamanitra ny voninahitra fa nyfanay masina kosa mambatsika rehetra ka tsy arovantsika fa olona navahan'Andriamanitra tamin'ny maro isika anao asa tsara ary andova fiainana tsara mihoatra ravitra amin'izao velomantsika ankehitriny dia ny any amin'ny manak'izay izany. Amen.
manaraka isika. Ry Andriamanitra raha ineziny an-danitra. Sotranao izay no ny fitiavanao mankasitraka indrindra, fa tsy nafeninao anay ny sitraponao. Andriamanitra tsara fanahy tokoa ianao, ary mihevitra isan'andro isan'andro izay tokony hahasoanay mba hahatonga anay homendrika ary indrindra hahatonga anay orina amin'ny asa tsara. Saotra indrindra Andriamanitra fa nampianarinao anay tao anatin'ny hafatra izay miononay, fa ny olona miorina amin'ny asa tsara dia olona miavaka eo anatrehanao Andriamanitra, maneho asa fihetsika tsara eo anatrehan'ny mpiarabelona. Andriamanitra Tompo, misotranao fa ankoatran'ny hoe olona miavaka izahay, olona natokanao ho anao Andriamanitra izahay, dia nampianarinao ihany koa fa tokony tsy hanavaka izay olona tokony tiavinay izahay. Andriamanitra, raha mihevitra izany afatrao izany izahay, tsy mahatanteraka ny sitraponao, satria indraindray mbola manavaka ny hafa izahay, mbola manao tsinotsinona ny hafa izahay, mbola mizaozao izahay ary mirearea. Fa misaotra indrindra fa amponay tokoa ny teninao mba azahoanay miaina mivelona, fa tena hijoro vavolombelona izahay ary hikendry ny hahasoa ny hafa mandrakariva. Ary misaotra anao fa nampianatra ihany koa ianao fa handray valim-pity lehibe any an-danitra izahay, raha miorina tsara ho amin'ny asa tsara ho anao Andriamanitra, satria sitraka ho Andriamanitra ny ananana fiangonana mandrakizay, ary azonay antoka fa voasoratra any an-danitra ny anaranay, fa ny fanalahidy ahazonay ny sitraka ny fiainana mandrakizay ny aminao sy orenanay amin'izany asa tsara izany, dia ny fanararo taninay izao andro fahavelomanay izao, hanaovanay soa hikendrenay ny fanasoavana ny hafa ho fanomezam-boninahitra ny anaranao Andriamanitra. Andriamanitra tomporainay, indreto ary ny fiangonana, manontrika ny lohanay eto anatrehanao izahay. Ho any amin'iza moa izahay Tompo raha misaraka aminao, ary mba zinona moa izahay raha andeha irery, fa teo ianao Jesosy izay tsy mamela anay, fa misakambina, mialola lalànay ary miara-dalana aminay, sady mampahery ny fiangonana mandrakariva. Andriamanitra, indreto ary ny zanakao ny kristiana tsirairay avy, mametraka ny fiainanay, ny momba ny tsirairay avy am-pilatana masina izahay. Isaoranay ianao amin'ny ireo izay rehetra natsapa fahasoavana ka notantaninao, fa ankehitriny dia mbola tsy mitsahatra izahay himangataka aminao Andriamanitra, hijerenao ny fiainana isambatan'olona, ny isam-baravarana, ny isa-tokantrano, ary andalinao mandrakariva ny amin'ny kristiana tsirairay avy. Mety misy ny tratran'ny fahoriana, misy ny tratran'ny aretina voagenja voafatotra amin'ny endrika maro samihafa, fa matoky izahay fa Andriamanitra fanafaka ianao, ary Andriamanitra efa miteny fa raha ny zanaka ny manafaka aminareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jesosy malalo, iantrao izahay, jereo izahay, me fifaliana mandrakariva ny fiangonana, ary midira mitsehatra amin'ny antsipiriany ny fiainan'ny fiangonana, ary jereo izay rehetra manahirana ny kristiana tsirairay avy. Andriamanitra, tondra-bavaka ireo izay tsy afaka ny mibavaka taminay izahay noho ny antony samihafa, jereo ny mpanofana tsirairay avy ireny, ary aoka ny fitiavanao hitoetra amin'izy ireny tsirairay avy. Andriamanitra tomponay, tondra-bavaka ihany koa izahay ny fiainan'Ray aman-dreny mpitandrina mianakavy, ampaherezo ny mpanomponao, indrindra sarotra ny manao ny asa, sarotra ny mamita ny iraka izay mpanaovanao azy, kanefa matoky izay fiangonana fa ianao no andany amin'izany Ray aman-dreny mpitandrina mianakavy izany, ka amin'ny fifaliana, amin'ny fahatanjana, ampahery azy ireo avy tamin'ny asa sy ny mission izay ampanaovanao Andriamanitra azy.
Andriamanitra tompo ray ayo ametraka ireo asan'ny fiangonana izahay, indrindra ny fiaraha-miasa amin'ny ejikema soavina. Ianao Andriamanitra no ampahery ny kristianina rehetra hevitra mandrakariva ny asa tsara ho anao ka atanteraka ny asa fitoriana ny filazantsaranao. Ampaherezy ny asa fitoriana ny filazantsara ny sahana manokana izany asa izany, ary ampaherezy ihany koa ny kristianina rehetra any amin'ny ejikema soavina, indrindra fa ny eto an-toerana hita amin'ny ejikema nisana ity, mba tena iketry mandrakariva ny fampandrosoana ny filazantsaranao, ary tafajoro atanjaka tokoa ny fiangonana ary olona tsara ho amin'ny asanao Andriamanitra. Tompo, jereo ny firenenay, sitrano ny taminay, mitondram-bavaka izahay ny filoham-pirenena malagasy. Ampandehana fahamarinana amin'ny fahitsiana, ary ataovy matahotra anao Andriamanitra ny fahendrena izany filohan'ny malagasy izany, ary aoka hitondra ny vahoaka malagasy ao amin'ny fahamarinana mandrakariva. Tondram-bavaka izay ny malagasy rehetra izay tratry ny fahasahiranana, mosary, aretina samihafa, jereo amin'ny fitiavanao izy ireny tsara avy. Andriamanitra mitondram-bavaka izay ny fiainana fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Jereo ny asa rehetra tsy maintsy ampanterahana, ireo vinakasa rehetra, ampaherezo ny biraom-pendraikitra fibe tarihan'ny filohan'ny ejikema hihevitra ny asanao mandrakariva, ary hitoetra mahatoky amin'ny fitoriana ny filazantsaranao. Andriamanitra tomporainay amakivaky ny herinandro nay vaovao indray izahay, sitrakay mametraka izany eo ambony seza fiandriananao, koa eno tompo ny vavaky ny mpanomponao tsara avy amin'ny alala zavatra mangina izany. Misaotra indrindra tompo fampihaino vavaka ianao, na dia tsy mbola miteny akory aza vavanay dia tsy mitanisa azy izay, dia fantatrao izay mahasoa ny mpanomponao tsara avy, ary mihoatra lavitra noho izay fanangatahana sy ny tanisahanay tonatrianao no endro sahady efa homaninao ho an'ny olombonjena tsara avy. Ny vavakay dia ampiambonina amin'ilay vavaka ny ampianarin'i Jesosy Kristy manao io. Rainay izay milalitra, masinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ity an-tany tahaka ny andanitra, meo any amin'ny anina sahaza ao anay, ary mamelany eloka tahaka namelany izay meloka taminay. Manafahana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra ny Madagasikara. Amen. Tonga eo amin'ny anatanterana ny asa vavolombelona isika. Misy ray aman-dreny hanolotra ny zanany ho amin'ny sakramentan'ny batisa. Koa mialoha amin'izay lekarany ety amin'ny altara dia ataontsika ny hira fa 890 ny andreny fahatelo. Hianatra ety ireo manolotra ny zanany. Sy mpiantoka mitondra ny zanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa. Aoka alohantsika miteny fanorenana izao sakramenta masina izao.
Ho indrindra ny sokatra masina rehefa manao hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy tia-tany. Mandehanana hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisazo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nanditiko anareo. Arivo izao mangaraka mandrakariva ambaraka hatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra mifonona Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy amin'ny Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany no rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ary raha ianareo miteraka sy arao mpiantoka, misy fanekena izay ataonareo eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ankehitriny. Ito anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana manolotra ny zanak'Andriamanitra rehetritsika izahay, ekenay mijoro na amin'ny teny na amin'ny asa, hitamon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ny fianarany zanakay amin'ny ampiainany rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny fitaizan-tsara natao aminy, mba hitomboana ny fananana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao. Fianekenan'i Jesosy tompo mahazo ny hery andrava ny asan'ny Satana rehetra. Ny androvavaka ho azy tsy hampianatra azy hivavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekularary izahay. Ekenay ny hampianatra azy amin'ny fanaovam-batisa izao, mba hizahanay ny fitaona azy rehetra ahitana zavako. Mierin'Andriamanitra ny ekenanay antaperahana izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra izany fanekena izay nataonareo izany, matopiazo fa mierin'Andriamanitra hitanterahana na dia amin'ny fanementsika amin'ny olombelontsika. Isika fiangonana ihany koa ihany, ny tokony andraikitra anatrehan'Andriamanitra amin'izao zaza atao batisa izao. Koa iala mitsangana ianareo, andeha hivavaka isika. Andriamanitra raitsy toy, tia dia tianay tokoa ianareo. Ary ny fitiavanao dia meno mandrakariva ny fitiavanay ianao. Sary miresaka ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamina mirenana amin'ny sakramentany batisa. Ho mitalohanao izay raha eo, manatrehanay. Aoka ny Fanahy Masina ny mihery ny asa tanterahanay hitako anaovan'izao batisa izao. Raha ny mamelombelona ny zavaboary ity, ary manafaka ny lotolofo rehetra ho famatarana ny fanadiovananay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristiany izao. Ity zaza atao batisa itiany ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy tompo. Ampiresentsika aminy no ny asa ny Fanahy Masina izay ilinay hitarika azy isanandro, hitarika ireo ray aman-dreny sy ny fianakaviany manontolo ho amin'ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tia zaza nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Afaka miteraka. Andria malala maka fitoniana. Anaka, zao manao batisa anao amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ho aminao ny anaka ny fahasoavan'i Jesosy atao fidintsika re Jesosy tia zaza. Amen. Ino ny taratasy manambara ny vavitany sakramentany batisa sy ny fiarahana ihany koa izay entiny manome voninahitra ny tompo amin'ny andro-tena angetra. Ao inan'ny afatra ny tompo rehefa dia sy fiantsava-maneno malefaka dia hamonjy ny toerany mety fianakaviana ireto. Elohan'izany efa nandeha hivavaka isika. Faly misotranao izay tompo, fa tanteraka ny fanirian'ireto ray aman-dreny ireto sy ny mpiantoka izao zaza izao. Miombonay amin'i Jesosy izao zaza izao, ka isany vahoaka ny fanjakan'ny lanitra ary misoatra amin'ny bokon'ny fiainana ny an-danitra ny anarany. Ny angatahany fiangonana tompo, dia hitehirizanao izao zaza izao eo ambany fahasoavanao ka hampaharitra azy hatramin'ny farany
amin'ny fivavahana aminao. Ampio reto ray aman-dreny, ampio ny mpiantoka azy, azo mantanteraka izay rehetra nekeny teo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao ny Jesosy. Ezaka rehetra fiaraha-mitay izao zazy izao, izay ataon'ny fianakaviana, ataon'ny ray aman-dreny, ataon'ny fiangonanao. Angatahana indrimo izany tompo amin'ny anaranao ilay tompo tia zaza sy tian'ny rehetra. Amen. Izao no teo fanomezan-toko izay omeny tompo anareo. Anaka-aza matahotra amin'ny tompo, fefa nanavitra anao, efa niandro sy nanaranao ao, ianao. Koa ny aka, dia zao amin'ny fifaliana izao zaza izao, ao voninahitra ny tompontsika. Amen. Isika ka niangaviana ny tomponanjara anatanteraka izany. Dia mbola fanamiarana-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony avana, tonga amin'ny fotoana ny 10 minitra ny fahasalamana. Maro ny fanentanana sy fampahafantarana samihafa efa nentina tamintsika hatramin'ny idiran'ny valan'aretina Covid-19 teto amin'ny firenentsika. Mihinana verimberina matetika izy ireny mba ho tena tadidy tsara sy mba ho tsapantsika ny mahazava-dehibe azy. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Filipiana 4:1 manao hoe mahatsara anareo teny averiny. Amin'izao fotoana izao ry havana dia tsapa fa midina tokoa ny tahan'ireo olona mitondra ny tsimikaretina. Ary raha ny hita eny amin'ny tompom-pahasalamana fototra azy dia matetika ny zéro cas suspect mihitsy, izany hoe tsy ahitana olona ahiahina voan'ny Covid-19. Isaorana ny tompo. Tsy midika vilively nefa izany fa foana eto amintsika ny valan'aretina, satria ny fahavalo dia fahavalo tsy hita maso. Mbola tena ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana isika izao. Mbola mitoetra avokoa ireo fepetra rehetra, toy ny fampiasana maska, ny fanajana nelanelana, ny fanasana tanana matetika sy ny fampiasana ny gel hydroalcoolique. Eo koa ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana toy ny voankazo sy ny legioma izay mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny vatantsika. Ny fananana torimaso ampy sy feno, ny fampiasam-batana, fananana fotoana ialana sasatra ho an'ny vatana sy ny saina sy ny sisa sy ny sisa. Ary indrindra ry havana manentana antsika amin'ny fanaovana ny vaksiny, fiarovana mba tsy ho tonga amin'ny trangany sy fahasarotana. Efa manomboka izao ny fisoratana anarana ho an'ireo izay tsy mbola nanao vaksiny mihitsy eny amin'ny tombom-pahasalamana fototra rehetra. Ary efa afaka manao ny andiany faharoa-posa ireo izay efa nanao ny andiany voalohany tamin'ny vaksiny Covishield. Ireto avy ireo toerana afaka anaovana izany na vaccinodrome: CSP2 Sotro Central, CSP2 Ambotso, CSP2 Ambohipo, Mahamasina, Antanimena, Analamahitsy, Ambohimanarina, CSS Volosavia, CSS Andravoangy, CSS Namotana, AGRB, Amita Tanimena, Amity Beorivika, Hostia Misy Vavaka, Hostia Misy Be, Fines ary eny Malakamy. Tsara mahoriana fa ny fanaovana vaksiny dia sady manaim-pona no an-tsitrapo sy terena, fa miankina kosa amin'ny faharesen-dahatra ao manokana. Maro efa nanao nefa misy ihany koa ireo izay mbola misalasala manoloana ireo atao hoe tsao miely eny amin'ny tambajotra tserasera samihafa ka mahatonga amin'ny fanontaniana maro hipetraka, toy ny hoe iza amin'ireo vaksiny ireo moa no tena afaka miady amin'ny vary en delta sanatria tonga eto amin'ny firenentsika izany. Misy ihany koa ry havana ireo izay tsy mety hanaiky atao vaksiny satria toy ny asiana marika biby 666 hono rehefa atao vaksiny. Matetika isika kristianina ny tena tojoka sarasalana no isika mahery mikarokaro vaovao loatra. Tsy misy maharatsy an'izany efa hoy ny tenin'Andriamanitra, fatary ny zavatra rehetra azo mafy izay tsara, araka ny ao amin'ny Tesaloniana voalohany 5:1-9.
Sarovy ry havana farasanatria za tonga eto amin'ny firenentsika ny variant delta dia tsy miova Jesosy Kristy ilay alpha sy omega voalohany sy farany sady tompony teny farany raha teo. Eto dia mahatsiaro ny tovi-ten'ilay mpanompon'Andriamanitra manao hoe ny tena kristiana dia tsy niafy tena fa natao arovana. Sady dio koa fa tsy miankina amin'ny fanaovanao na tsy ny vaksiny mahavonjy anao fa Jesosy Kristy filazara-tsato fiainana miditra ao anatinao ileriany. Ko manoloana tranga zavatra rehetra liavana dia ataovy lohalarana mandrakariva ny hoe ahoana ny ten'Andriamanitra. Ko manentana anao atao ny vaksiny ajao ny fepetra-ara-pahasalamana rehetra afarany riavana mahereza mivavaka fa hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe mivavamba ho sitra ianareo araka ny ao amin'ny Jakoba 5:1-20. Satria mbola maro ilay olona ao anatin'ny aretina na dia tsy ny Covid-19 ihany azy. Ary ny tompo rahateo fa nanome teny fikasany manao hoe raha ny olona izay nitsoina amin'ny anarako avy any etsi-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala ny ratsy fanao dia hiaino any an-danitra ao ka melamelo ny vara sitrana amin'ny tany. Tantara faharoa 7:5-20. Ho an'Andriamanitra ileriany voninahitra fa ny fankatoavana ny teniny hitoetra amintsika tsirairay. Amen. Nanateraka ny amafahana ny ama amin'izao. Zambia, Zambia.
Mialohan'ny andraisantsika mitsodrano dia ara-mitsangana isika hanatanteraka ny hira 2:30 sy 3:00 ny andiny voalohany. Fiadanana eo amin'ny raharaha ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tiany Jesoa Kristy Tompontsika amin'ny tsy fitiavana tsy letilevina. Amen. Petra ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanamasiny